Anio Alahady fa Aogositra 2 MIORENA amin'ny asa tsara. Ny Alahady anio dia Alahady tariny vao mierana ny fanahy. Iantso sy idiran'Andriamanitra isika. Ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voaantso ny masina, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Eo am-pitsanganana isika no iantso sy idiran'Andriamanitra amin'ny famakiana ny Apokalipsy 5:10, ny 7 tapany 2 sy ny 4. Avy eo ataontsika ny hira fanampiny 7:10. Ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Mitsangana ry havana, misaotra sy idiran'Andriamanitra isika. Amin'ny anaran'ny Tompo. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy soa, mahitsy sy marina ny lalanao. Mandrakizay, iza ny tsy atahotra, ary iza ny tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho azy alekoaka eo anaty ianao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Andriamanitra Tompo sy mpahary anay eo, midera sy mamay voninahitra ny anaranao izahay. Tompo lehibe sy matahotra ianao anefa iva fijery, tia sy mamindra fo, be fahari-po. Misaotra Tompo, ankehitriny dia antaominao
ka afaka manatona anao ampifaliana iaino sy andray ny teny fiainana tolotrao izahay. Mangataka ny asan'ny fanainao amin'ny isam-batan'olona izahay mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Ho tsapanay anie, fatahanao zava-baovao aminay ianao anio, ka azo hery sy tompo finoana ary azoto hiasa izahay noho ny fanatrehanao. Kotario izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Ray zanaka ary fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo, enoy amin'ny fanajana sy eritrereto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Izao no ahafantarantsika fa mahalala an'Andriamanitra isika, dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy anefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, ka aoka anatona ny tompo iaiky ny fahotantsika ao anatrehany, ka anaraka ao am-potsika izao tonom-bavaka izao. Ry rainay izay any an-danitra, miondrika eto anatrehanao zahay. Vao avy nareny didinao masina izay ka sady matahotra no malahelo mafy ankehitriny. Manendrika anay ny fieritreretana noho ny nanomezanao alahelo anao sy ny nanaovanay izay mahateritra anao amin'ny fiainanay isan'andro. Kanefa misaotra anao izahay fa tsy mba mamaly anay miaraka amin'izay araky ny fahotanay ianao, fa mbola mamela anay hibebaka aminao. Koa indreto izay manatona anao, mitondra ny anaran'ny zanakao ilay tokana. Mamindrafo aminay Tompo, tario ny fonay ahaizanay mibebaka marina aminao.
dia mamelany elokay ary aza tsarovana itsony ny fahotanay. Mangataka aminao izahay ray masonao, tantano izahay hiara-mandeha aminao, ka ny rany Jesosy zanakao anie no anadio anay ho afaka amin'ny ota rehetra. Avaozy ny fanahinay ho finena ny fanahinao masina, ka izy anie no anetsika fatratra ny fonay andavanay izay rehetra mety ho ota sy tomboanay amin'ny fahamasinana. Maro ny fakapanahy, toa tsara avokoa ka mahasarika ny sainay. Ny fonay koa toa te hivily amin'ny ratsy rahateo rirainay mpamonjy eo. Vonjeo zahay. Fa tsy mahavonjy tena, tehirizy eo aminao izahay fa tsy misy maharombaka ny eo ampelantananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tompo ry havana, no ny anarako dia hononiko ny fahatezerako, ary mba hiderahay dia manindry fo ny aminao aho. Mety aho,
madiova ianao. Voavela ny elokao noho ny anaran'ny masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarana ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova elo ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Fanambara ny Fanekem-pinoana kristiana izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny Fanekem-pinoana nikeana. Fanekem-pinoana laharana faharoa isika. Isika mino an'Andriamanitra raitsi-to mpanao Ankehitriny tsika riavana dia tonga eo amin'ny fotoana ny 10 minitra fotoana ho an'ny Sekoly Alahady sy ny tanora. Ny mpanolotra dia Zokasina mpampianatra amin'ny kilasy voalohany. Hiaraka hivavaka isika.
indray ny afaliany fonay tompo fa mbola nomenao fotoana izahay ahafahana indray maka-afatra avy amin'ny teninao. Koa mitenena tompo fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Ny andalatsoratra masina izay andraisantsika afatra anio dia hitantsika ao amin'ny Jaona 5:12. Jaona 5:15 15 tapany B. Jaona 5:15 15 tapany B tapany faharoa izany izay vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy ahefa na inona na inona. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy ahefa na inona na inona. Amen. Raha io andalatsoratra masina io dia efa fantatritsika tsirairay avy ary tsy miafina amintsika fa raha vakina ny 5:15 dia miresaka an'ilay hoe Jesosy no voaloboka isika no sampany. Ary voaloboka dia voatsikajy ao anatin'ny zavamaniry. Ka ny zavamaniry rehefa miala amin'ny tahony dia inona no manjo azy? Tsy maniry izy, tsy maniry tsony iny mihamalazo iny mihamaina iny. Dia izay ilay hoe tafasaraka. Ka raha raisitsika io andalatsoratra masina io, raha raisina amin'ny fanohitra amin'ny zavatra resany hoe fa raha miaraka amiko ianareo dia tsy mahefa na inona na inona. Mifanohitra aminy kosa izany dia hoe raha miaraka amiko ianareo dia mahavita zavatra be dia be. Anaporofontsika an'izay hoe raha miaraka amin'ny tompo isika dia mahavita zavatra be dia tsy izay tsy mahalala angamintsika ny tantaran'i Davida sy Goliata. Davida ilay olona goavana, lava, manana Goliata manana fitaovana be dia be. Hatrany tamindrozy isika ka hatrany Paladia feno fitaovana izy. Fa i Davida kely kosa, ilay izy mbola zaza dia efa manana ny herin'Andriamanitra tao aminy satria tsy nisaraka tamin'Andriamanitra hatramin'ny fahazazana izy dia efa nanana ny tompo. Dia vonona foana izy hisedra ny mafy rehetra. Dia toy izany koa isika raha miaraka amin'ny tompo amin'izay rehetra atao na inona olana eo anoloantsika dia mahefa zavatra maro isika miaraka aminy. Koa andeha ary isika hitsangana ary fianakaviam-ben'ny Sekoly Alahady rehetra, ny ray aman-dreny, ny mpianatra, ny mpanohana ny Sekoly Alahady. Andeha hiara horedontsika eo am-pitsanganana izany andalatsoratra masina izany mba hahafahantsika mijoro fa isika dia tsy misaraka amin'Andriamanitra mihitsy. Horedontsika ilay andalatsoratra masina, efa haitsika tsy enjery io dia ndao mba tsy hojerentsika ilay baiboly hoe fa tonga dia horedontsika mafy. Anehoantsika izany tsy fizarantsika amin'Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'ny tompo, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy ahefa na inona na inona. Mbola hiara isika. Eny tompo, faly izahay fa mbola nomenao fotoana na hahafahanay niaino, na hahafahanay nandray hafatra fohy avy aminao. Fa na inona inona tokoa tompo zavatra mialohanay dia ianao no eo anilanay, ianao eo aloha, ianao ao aoriana, ianao eo anilanay mandrakariva, miaro anay amin'ny zavatra rehetra. Satria fantatrao fa raha misaraka aminao izahay dia tsy mahavita na inona na inona, fa ianao tokoa no tokony ho hery sy tanjakay eo amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Koa manam-pianay ianao tompo amin'izany. Amen. Eo an'Andriamanitra rery voninahitra. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny asan'ny fiangonana, ny raharaham-piangonana isika ry havana izay antsonantsika hanatanteraka izany. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Korintianina voalohany 7 ny tapany faharoa amin'ny 7:17 dia manatitra ny arahaba ho antsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary fifaliana ho antsika indray no miara-midera sy mankalaza an'Andriamanitra eto amin'ity tempolin'ny masina ity. Alahady Aogositra, alahady natokantsika F.J.K.M ho alahadin'ny martiora ary mbola hibanjina antsika hatrany ny loha hevitra hoe miorena amin'ny asa tsara. Manasanao raha anaraka ny rarahan'ny fiangonana. Ao aorian'izao filazana ny rarahan'ny fiangonana izao dia isy fanentanana ataon'ny solotena ny voamierany AMIN'NY.
toy izao ny taratasy avy any ivelany. Avy amin'ny synodam-paritany arivo avaratrano, fitandremana Atsahafilo Ziona. Ny mpitandrina Alahady Nirina Lucien Ajatiana dia manolotra fisaorana ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana manontolo tamin'ny fitrotroana am-bavaka sy ny fanohanana ary ny fanotronana azy ireo nandritra ny fanokanana azy ho mpitandrina. Toy izao kosa ny raharaha eto an-toerana. Alahady faharoany io ny voamiaran'ny AMIN'NY no mandrindra sy manatanteraka feno izao fanompoam-pivavahana izao. Ny rakitra an'io dia ho an'ny fiainan'ny fiangonana. Isy ny fanoloran-jaza ao aorian'ny rarahan'ny fiangonana dia ny zaza Rakotoarivony Tiavina Rafael, teraka tamin'ny 9 Martsa 2024. Zanak'Andriamatoa Rakotoarivony Mamitahiana sy Ramatoa Randimson Manitra Valéry. Mandritra ny fotoanany asa vavolombelona kosa dia isy ny fitsofandrano, ireo mpiatafika natanteraka ny tafika masina ny Bevoay sy any Ambohipiara. Isy ihany koa ireo zaza handray ny sakramentan'ny batisa. Aorian'ny fanompoam-pivavahana kosa dia isy ny asa sy fampahirezana izay ho tanterahan'ny sampana fifoazana. Izany dia ataontsika ao anatin'ny fanajana ny fepetrara-pahasalamana. Toy ny mahazatra moa dia ny Alahady faharoa sy ny Alahady fahadimy no anatanterahany safifa izany asa sy fampahirezana izany. An'io tolakandro kosa dia mianatra ny katekomenina. Ny lesona voalahatra amin'ny an'io dia ny hoe katekomenina ny ova fo. Mitohy ny mahazatra kosa ireo fotoanan'ny sampana mandritry ny herinandro, afa-tsy ny sampana Dorcas izay miantona ny andro fialan-tsasatra. Ny fanompoam-pivavahana zoma hariva dia manomboka amin'ny 5 ora hariva izay anasana antsika rehetra hatrany. Toy izao kosa ry havana ny fitin'ny volana nandritra ny herinandro. Ny ho an'ny fiainan'ny fiangonana dia 2 228 400. Ny rakitra ny entsika hanohanana ny sampana lehilahy kristiana 733 600. Ny adidy 3 287 000. Ny rakitra mbaravarana entina nanohanana ny mpitandrina amin'ny zadra izay navita ny fianarany 1 232 800. Ireo rehetra ireo dia amin'ny totaly ho 7 481 800 ariary. Fiantsoana fanambadiana. Angatana mba hitsangana Randry Rakotoarimalala Rojo Arson sy Rakotondraova Antsa Toavinjo. Noho ny fiangonana ny Taiza, Rakotondraova Antsa Toavinjo, zanak'Andriamatoa sy Ramatoa Rakotondraova Roger sy Brigitte mivady, dia ho ampakarina Randry Rakotoarimalala Rojo Arson ho vadiny. Izy dia zanak'i Ramatoa Ravaka Arivony Fanjaniaina Sylvia. Ny fanamasinana ny fanambadiana izy ireo dia kasaina ho tanterahana ny sabotsy 20 Aogositra ho avy izao amin'ny 2 ora sasany atoandro ao amin'ny F.J.K.M Ilany Vato misionera. Izao no fiantsoana faharoa. Noho ny fiangonana ny Taiza, Rakotoarivony Tina Kanto, zanak'Andriamatoa Rakotoarivony Marie William sy Ramatoa Razafy Arson Niry Lalao Eliartina dia ho ampakariny Andriny Aina Zo Erlala Ulrich ho vadiny. Izy dia zanak'Andriamatoa Ramanatsoa Jean Chrysostome sy Ramatoa Vaosolo Ernestine, Andriamatoa Zanakoto Ertina Honoré sy Ramatoa Andriamanatsoa Lalanirina Viviane. Ny fanamasinana ny fanambadiana izy ireo dia kasaina ho tanterahina amin'ny asabotsy 14 Aogositra ho avy izao amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny chapelle UCM Ambatroka. Izao ny fiantsoana fahatelo sady farany. Filazana manjo. Ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana F.J.K.M Amparibe Famonjena, ny sampana tanora kristiana zokiny ary ny gazety taratry ny Famonjena. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay fanodimandry Ramatoa Rasoa Zananay Clarisse Antasoa ny alakamisy 5 Aogositra lasa teo amin'ny 470 taonany. Hoy ny vadiny Randry Malala Edmond, ny zanany Randry Malala Ravakiniony mivady, ny raitapo aminy Rabary John Bernardin mivady sy ny zanaka manjafy ny mianadahavy ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia efa totosa. Ny famangin'ny fiangonana araka ny fandaminana ny araka tamin'ny fianakaviana dia ho tanterahana amin'ny Alahady heriny anio. Ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana F.J.K.M Amparibe Famonjena ary ny sampana tanora kristiana zokiny. Isaoranay Andriamanitra nanome anay any Andrena Alson Fara Perline nandritra ny 70 taona. Hoy ny zanany Rakoto Salama Laurentia Viviane sy Christian Koanho mianadahavy sy ny zanany ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hoentina miala ao amin'ny tranony ao Akadivato
anio alahady 7 aogositra amin'ny 2 ora atoandro. Entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny F.J.K.M Amparibe Famonjena, mialohany ny ametrahana azy eny amin'ny fasandrazany eny Ambomanga kely. Toy izao kosa ireo taratasy avy amin'ny sampana sy ny rafitra eto amin'ny fiangonana, avy amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny fiofanana ho an'ireo izay andeha tafika masina ny Bevoay sy any Ambohipiara dia anio alahady 7 aogositra amin'ny 2 ora sasany tolakandro eto amin'ny fiangonana. Avy amin'ny voameran'ny fifandraisana, antsona ny mpikambana amin'ny voameran'ny fifandraisana, diakona ny loholona ary ny solotenan'ny sampana, ho tonga ivory ny talata 12 aogositra ho avy izao amin'ny 5 ora hariva eto amin'ny fiangonana. Ary farany ry havana, ireto ireo zaza handray ny sakramentan'ny batisa izao maraina izao. Ny zaza Ramananarivo, Hamy, teraka tamin'ny 7 janoary 2024 teto Antananarivo. Zanak'Andriamatoa Ramananarivo Parany, sy Ramatoa Ranaivo Maefa Solomam-pionana. Ny zaza Razafimbelo, Irinyaina Aby, teraka tamin'ny 14 aogositra 2024 teto Antananarivo. Zanak'Andriamatoa Razafimbelo Antonio sy Ramatoa Velson Priska. Ny miantoka ireo zaza ireo amin'ny batisa dia ny ray aman-dreniny ihany. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Riavana amin'ny lalana miorina amin'ny asa tsara ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mivavaka aza mitsahatra. Tesalonianina 1:5-7. Nandritra ny herintaona teo ry havana ho antsika izay mpikambana amin'ilay vondrona Facebook mpiangona amin'ny F.J.K.M Amparibe Famonjena dia isan'andro misy rojom-bavaka ny finoana ataon'ny mpiangona eto an-toerana, ny zanak'ampelezana ary ny avantsika ny dilam-bato ihany koa ao amin'ny vondrona io. Mahatsaro nahazo hery na tsaro nahazo fahasoavana amin'izany vavaka izany isika. Nandritra ny fikatoana ny fiangonana ireny dia mbola toizantsika izany ankehitriny satria ilaintsika ny mivavaka, tsy reraka isika mivavaka satria manova zavatra ny vavaka. Ho atsaraintsika nefa izany satria be dia be isika no maniry anao an'io, nefa mila fandrindrana kely dia nanamboatra ity vata urina tsara tarehy ity ny voameran'ny ampanahy, ahafahantsika mpianakavy ny finoana tsy ankanavaka eto amin'ny F.J.K.M Amparibe Famonjena mandray anjara amin'izany rojom-bavaka izany. Ahoana no ataontsika? Tsotra, rehefa avy eo ihany ary manomboka izao isana alahady io vata io na urina io dia hitantsika eo tokontany-piangonana talaky maso dia soratantsika amin'ny taratasy ny anarana sy ny fanampiny, ny laharana finday ary ny anarantsika amin'ny compte Facebook-tsika. Arotsakitsika ao izany raha maniry handray anjara amin'ny rojom-bavaka famonjena ianao. Anjaran'ny voameran'ny ampanahy no mandrindra sy mandamina ny fandraisanao anjara sy manome ny sujet de prière mifandraika amin'izany. Dia entaniny isika rehetrarehetra, tsy mifidy sokajy taona, tsy na ankizy ianao na lehibe na tanora, entanina indrindra. Ary aza matao ohatra zaho efa nandray anjara fa nandray anjara 100 azy ianao mandritry ny taona, iriny izany ravina satria izay mihitsy no angatan'ny tompo aminao. Dia mentana ny fandraisana anjarantsika amin'izany rojom-bavaka famonjena izany, rehefa avy eo ihany dia inona fa ho maro isika dia amin'ny herinandro dia efa hisy vokany izy zavatra ataontsika izao. Tsarovy ravana fa ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Finaritra isika rehetra miorina amin'ny fanaovana asa tsara. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana noho ny famondram-pony nanomezany antsika tombonandro ka ahafahantsika miona sy mifanandritava ary manatanteraka izao fanompoana masina izao. Akasitrahantsika ihany koa izy morala izay nilaza ny raharaha sy ny Vaovaom-piangonana ary ny fanentanana ho amin'ny rojom-bavaka famonjena. Efa manomboka ry havana ny asa ao amin'ny trano Atsimbo, ko dia tsara ny manitana antsika vita soamantsara ny fanompoam-pivavahana izay fanombohana izany asa izany. Efa hanatanteraka azy izany ny orinasa izay hanatotosa izany asa trano Atsimo izany. Ny ataontsika mpianakavy ny finoana izany dia ny mitondram-bavaka mba hatanteraka hatramin'ny farany izany asa izany, ho voninahitry ny tompo ary ho fifaliana lehibe ho antsika mpianakavy ny finoana ihany koa.
andeha any amin'ny synode lehibe any Sambava ny mpitandrina mivady anio tolakandro ary avy eo dia ndeha akarivotra ka dia ny feonantsika zany dia amin'ny fotoana izay fandraisana fanasan'ny tompo volana septambra ka dia izay indrindra ry havana no anentanana antsika mba hifampitsotra am-bavaka amin'ny lalana zay ale mandroso sy miverina satria tena lavitra ny lalana satria maharitra hatreo amin'ny 3 andro eo no mandroso maharitra 3 andro koa no miverina ary lavitra ny toerana ny asa zay atao moa dia lehibe tokoa satria ny synode lehibe ny F.J.K.M no mamaritra indray ny fatoana manaraka ary koa fifidianana sy fanavaozana reo tompona andraikitra ao amin'ny birao folobe sy ny mpiandraikitra folobe dia izay ny hitondrantsika am-bavaka sy ametrantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra izany fotoana izany satria zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana F.J.K.M zany araka izany dia ny birao-mpiangonana sy ny mpitandrina Ramatora Milsona Diamondra zany no miandraikitra ny raharaha-mpiangonana rehetra ary mandrindra sy mandamina amin'ny fotoana samihafa izy ireo ary manarak'izay ry havana dia efa fantatritsika ihany koa fa miomana ihany koa sika zao hitondram-bavaka ihany koa rehefa avy eo reo havana mpanao tafika masina ka toy ny fanaotsika zay tsy mandeha manoana inona moa le hoe zay tsy mandeha manoana zay tsy mandeha ny amin'ny tafika masina zany dia sady manomana ara-bavaka izy ny manoana ara-bola ihany koa mba ahafahany any miaina tsara tsy miafy manatanteraka ny asan'Andriamanitra olona valo izy no mandeha ny lalana le dia any be voay dia sady mivavaka ho azy sika satria tsy anaranara-poana akory lehibe voay fa tena misy voay tokoa any ka dia vavaka sika ho vita soa ny asa rehetrarehetra any hikatona ny vava amin'ny voay ary dia ho vita tsara ny asan'Andriamanitra 4 lehilahy 4 vehivavy zany no andeha any be voay amin'ny 17 ny volana Aogositra no dian'izy ireo mandeha makany be voay dia mitondram-bavaka sika manoana amin'ny lafiny maro sika satria fomba tsika eto ihany zany hoe zay tsy mandeha manoana ary zay mandeha kosa entina-bavaka mba havita soa ny zavatra rehetra zay atao any fantatritsika ry havana fa rotaona ny efa nieritreretana ny hoe andeha ho any be voay zany kanefa moa noho ny toe-java misy izao ny fotoana mametsitrak'Andriamanitra dia izay nanoanatsika azy ka ny fandaminana dia ao amin'ny trano atsimo sika ato amin'ny trano fisainana ato zany no mandrotsaka zay sitrakitsika ho fanoanana raha tsy ny omana ianao androany dia ilazao fotsiny ao hoe za anoana dia raisiny zareo zay tokony atao apetrao ny numéro sy ny sisa dia raisiny ny tompona andraikitra ao ambadika ao birao-mpiangonana moa zany tompona andraikitra zany dia taterao ny asa ary eto am-bavaka zay manatanteraka mba vita tsara ny asan'Andriamanitra araka ny faniritsika nandritry ny rotaona zay dia mba ho tanteraka soa ny famarana anazy dia nisy mpanompon'Andriamanitra zanaky ny fiangonana naorina ny tokantranony teo ambony vatolampy ny tenin'Andriamanitra koa iarahaba izany tokantrano vao zany isika dia atolotry meloha ny Andriamatoa sy Ramatoa isany Andrianary soa zo Andrianina sy Andriamandimy soa fi ireo zany le zanatsika angataka anareo mba hitsangana toko ato ambadika ato izy reto izy ato ambany tany ketsa ohatra izy tsika rehefa mamaritra azy dia raha misy ray aman-dreny zany manatrika an'izao fotoana zao dia angatahana ny ray aman-dreny mba hitsangana tompoko reo koa ny ray aman-dreny ato ambanin'ny tany ketsa ato dia raha misy fianakaviana manotrina tompoko dia mba hiangaviana koa mba hitsangana mba ho fantatry ny mpianakavy finoana hoe avan'izy reo zany ny fianakaviana tompoko dia ny teny zay ambaranay dia ny hoe faly ny fiangonana miarabanareo
naorina tsara ny tokantrano teo ambony vatolampy ny tenin'Andriamanitra ary ny faniriany fiangonana dia ho tokantrano irin'olona izany tokantrano zany fa tsy aniriny eny hafa ary tokantrano feno ny fahasambarana avy amin'ny tompo ka anoloran'ny tompo ny fitahiana rehetra na zanaka sy faramandimby na vola mikarena ny tokantrano feno fifaliana dia ho tanteraka aminareo tokoa ny teny faneva zay nasandratrareo ny amin'izany tokantrano zany. Jaona voalohany toko voalohany Jaona voalohany toko faevatra ka ny andeniny fafito tapany voalohany zay manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ry malala aoka hifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Tondra-bavaka anareo ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana fantatray ny fitiavanao ny tanora indrindra tompo rehefa mandeha sy mizotra amin'ny lalana zay nisoritinao izy ireo ary zay fiangonana koa dia miombom-peo miombony eritreritra sy hevitra mijaona mpanomponao ka manambara hoe tsy misy fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny famarinana ny zanako. Tompo nisy fifankatiavana tokoa teo amin'ny Josefia kanefa tsy mba fifankatiavana levon'ny fotoana zany fa fifankatiavana kosa ny toyna haritra ka azo ny tsofin-drano sy no amasinina teto anivon'ny fiangonana ho tokantrano kristiana. Ataovy mahay mifankaty ary maharitra amin'izany fifankatiavana izany izy tompo satria le fifankatiavana nanorenany ny tokantranony dia le avy aminao Andriamanitra ary izany fifankatiavana izany no efa nanakambana ihany koa ny fianakaviana roa teo aloha ho tonga fianakaviana tokana dia haritra amin'izany ane ireo mpianakavo ny finoana ireo. Dia ianao tompo anao nrotsaka ny fitahianao sy ny fanambinanao manambiampy arak'izay sitraka ho tandrify ny fiainan'izy ireo ary anome fifaliana azo mandrakariva ao anatin'izany tokantrano kristiana mba ho sambatra lalandava ao aminao Kristy. Amin'ny anaranao ary Jesosy nentina mandritry manao zao vavaka izao. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Izao tsika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana zay andraisantsika ny namantsika manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra ka ny hira zay voalahatra eo amin'ny fafana no tanterahantsika. Hira 3:7 ny andeniny voalohany. Io no hira ataontsika aorinan'izay ao anatin'izay dia angatahana ireo ray aman-dreny hanolotra ny zanany ho an'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana mba handroso aty anaty alitara. Havana manano ny tongo mbola ho ampitomboina amintsika mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo manoloana ireto ray aman-dreny sy ity zazamena vavy ity zay ho atolotra ho an'Andriamanitra. Efa fomba fanao ny fiangonana zany ankehitriny dia tanterahany F.J.K.M Amparibe Famonjena ihany koa ny fikasana sy ny faniriana ny boboka tao anatin'reto mpanompon'Andriamanitra dia izy mivady zay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ka nomeny tompo menaky ny aina sy dimby ary fara. Ka dia izao no teny ny fiangonana satria naorina tamin'ny alala ny soratra masina zany. Ka ny teny ny soratra masina dia ny tantara ny Samoely, dia Samoely zaza zay natolotra ho an'Andriamanitra noho ny atao hoe faniriany ray aman-dreniny. Haitsika tsara ny tantaran'ny ray aman-dreniny Samoely zaza
zay tsy nahazo anaka mihitsy na dia efa antitra aza ka rehefa nitalao tamin'Andriamanitra izy a dia nomen'Andriamanitra menaky ny ainy dia natolony ho an'Andriamanitra izany zazy izany. Izao no teny ny soratra masina zay vakiana amintsika ihany koa fanampin'izany. Feanao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrany am-boka hatrany kibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araky ny lalàn'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo, koa hatolotro ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Hitsangana isika fiangonana ry havana hivavaka. Tompo isaoranay ianao, eny isaoranay fa Andriamanitra mihay ny vavaka ianao ary mamaly araky ny habe indrindra fonao. Faniriana sy fikasana ihany ianay olombelona tompo, fa ny fahatanterahany zavatra rehetra dia ianao zay mandrindra sy mandamina ary manolotra zay tianao ho an'izay mitalao aminao. Indreny hafalianay tompo zay iombonanay amin'reto ray aman-dreny zay mitondra ny zanany ho atolotra ho anao reto eto amin'ity vavahady ny lanitra ity. Faly ny fiangonana satria mitombo anisa indray ny mpianakavy ny finoana, ary indrindra amin'izao fikasana tsara misy eto amin'reto ray aman-dreny reto izao dia ianao no anakinanay izany tompo, satria ny fanirian'izy ireo dia ny hanolotra ity menaky ny ainy ity ho anao Kristy, ary dia ho tanteraka aminy tokoa ane ny teny zay voambara fa voatolotra anao ny fiainany amin'ny andro iainany ity ambany masoandro. Jesosy raiso zao zazy zao ary trotroy sakambino mba ho eo aminao mandrakariva manomboka hatramin'izao androm-pahazazana zao sy ny fahalebiazany rehetra koa. Ary reto ray aman-dreny kosa tompo dia meo azy ny fahendrena, meo azy tompo ny fahaizana mitaiza, meo azy tompo ny fitiavana anao ka atateraka le tenin'ny Josao hoe fa izaho sy ny ankonako kosa dia hanompo an' Jehovah izahay. Dia ho tanteraka amin'izy ireo tokoa an'izany tompo mba ho fifaliana ho azy sy ho an'ny fiangonana hisandratra eo anatrehanao amin'ny anaranao Jesosy, ilay lohan'ny fiangonana sady tompo ny finoanay no entinay manisy manao izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Noho ny fahatanterahany izao fanoloananareo ity zazy ity ho an'Andriamanitra izao a dia miarahaba anareo ray aman-dreny ny fiangonana ary dia manentana anareo ento ity zazy ity ka tario mba hitombo saina sy tena sady handroso fity amin'Andriamanitra sy ny olona rehetra, ary aoka hiomana ianareo a amin'ny fanolorana azy ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana zay tsy ela. Ho an'Andriamanitra ry any any voninahitra. Amen. Ho tanterahantsika ny hira zay manaraka ary hamonjy toerana mpanompon'Andriamanitra reto dia manohy ny fandaharam-potoana rehetra isika. Tonga eo amin'ny fotoana ny rakitra sy ny fanomezana isika ry havana, izay hialohavan'ny famakiana ireo voady sy fanomezana avy amin'ny mpianakavin'ny finoana namantsika.
fa raha izao dia ny famindram-ponao no itokiako ho faly amin'ny famonjenao ny foko hira ho an' Jehovah satria nanisoa izy. Salamo 7:10 andininy 5 sy ny 4. Dia marabantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary manasa antsika ankehitriny iombana fosy fanahy ireo mpianaka amin'ny finoana izay manatanteraka ny voadiny ary manao rakim-pisaorana. Maromaro ary izy ireo ary dia isaorantsika ny tompo satria dia manam-pirofo fa tena miasa amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro izy. Ny RFF no miomana ankehitriny hanao ny hira tompo fantatrao. Mpianaka avy amin'ny finoana anankitelo no mangataka an'izany hira izany. Ny voalohany, tompo misaotra anao noho ny taom-pianarana iny. Tompo mametraka ny fanadinana baccalauréat izay atrehako rahampitso sy ny hoaviko rehetra eo ambany fitantananao tanteraka aho. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana sy ny hira ny RFF tompo fantatrao ary manolotra rakim-pisaorana ho an'ny asan'ny fiangonana sy ny RFF. Ny faharoa, isaotra ny Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny Fiderana azy. Salamo 4:30 mitady an'i Jehovah dia namaly izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Salamo 4:30. Tovavy iray misaotra an'Andriamanitra fa vita soamantsara ny taom-pianarana 2020-2021 tao amin'ny kilasy famaranana ary mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana fa anatanteraka ny fanadinam-panjakana baccalauréat manomboka rahampitso mba havitany tsara sy ampitoniana ny taranja rehetra. Mangataka ny RFF tompo fantatrao ary manolotra rakim-pisaorana ho an'ny RFF ihany koa. Ny fahatelo, tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady fa miezaka aho hiazona izay ny azonan'i Kristy Jesosy ahy. Filipiana 4:2-20. Tovavy iray misaotra an'Andriamanitra no raha fitahiana rehetra mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana mbola hitahiana ahy indray mandritry ny fanadinana farany rehetra izay ho atao ary hitahiana ihany koa ireo zany rehetra izay manala fanadinana manomboka rahampitso. Mangataka ny hira ny RFF tompo fantatrao izay tototsan'ny RFF ary manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpanao raharahany fiangonana. Dia angatantsika izany zao ny RFF hanao ny hira tompo fantatrao.
fianakaviana iray mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana mba ho vita hatramin'ny farany ny trano izay kasainy atao. Manolotra rakim-pisaorana 20 000 ariary ho an'ny asan'ny fiangonana. Isaotra ny Jehovah lalandava aho mbavako mandrakariva ny fiderana azy. Salamo 4:30 Rem-pianakaviana iray misaotra an'Andriamanitra noho ny valim-bavaka nomeny tamin'ny fahafahan'ireo ankizy ny fanadina ara-panjakana sy ny fifindrana kilasy, ary mbola mangataka ny fombanao sy ny fitantananao ary ny fitahianao hatrany hatrany misaotra raha eo. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana sy ny Hira amin'ny fiarana fanampiny laharana 720 tsy hainy ny angina izay ho tanterahantsika aorianan'ny tsodrano. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana ho abolana toko 7:17 misaotra an'Andriamanitra lehibe aho fa afaka fanadinana manolotra rakim-pisaorana 10 000 ariary ho an'ny mpitandrina mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana mba hitohizan'ny fianarako. Andriamanitra no aro sy hery eo antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Salamo 4:7 Fianakaviana manolotra rakim-pisaorana noho ny famindram-po, famonjena, fitahiana avy amin'Andriamanitra ray. Manavao fahalalorantena amin'ny asa-panompoana nomen'ny tompo. Manolotra rakim-pisaorana izay ho atolotra ho an'ny F.J.K.M miray. Ny Hira laharana Fanekem-pinoana amin'ny firana fanampiny no mantsika ankehitriny. Isaotra ny Jehovah lalandava aho mbavako mandrakariva ny fiderana azy. Salamo 4:30 tapany B. Noho nafanjanaka fanandinana ka nifindra kilasy dia manolotra rakim-pisaorana toy izao zahay 10 000 ariary ho an'ny sampana Sekoly Alahady, 10 000 ariary ho an'ny sampaty, 10 000 ariary ho an'ny mpitandrina ary 20 000 ariary ho fampandrosoana ny asan'ny fiangonana. Mangataka vavaka sy fanaovana ny Hira laharana 4:30 izay tanterahantsika ankehitriny. Yeah.
misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra tao anatiko io misaorana anara-masina. Feno fisaorana sy fideranan'Andriamanitra aho fa nosotranony tamin'ny areti-mandonzy iny sy noreo soa marobe arotsany eo amin'ny fiainako. Eny fa na dia everiko fa ratsy aza dia isaorako azy. Mametraka ny fiainako rehetra sy ny ankonako eo am-pilatananao raha eo ary mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana. Manolotra rakosaorana tsinjara 20,000 ariary ho an'ny mpianatra soratra mason'ny fiangonana, 20,000 ariary ho an'ny mpitandrina diamondra, 20,000 ariary ho an'ny Sekoly Alahady, 20,000 ariary ho an'ny STK ary 20,000 ariary ho an'ny sampana dorkasy. Ny hira 3,900 no mantsika ankehitriny. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra tao anatiko io misaorana ny anara-masina. Misaorana Jehovah ary fanahiko io ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Salamo 3:1 sy ny 2. Noho ny fahavitan'ny batisa ny zanakay sy noho ny fatratrarany 3 taona ny dia misaotra an'Andriamanitra izahay apetraka eo am-pelantanany ny ho aviny manontolo. Mangataka vavaka amin'ny fiangonana mba hatanteraka ny fanekena izay nataony teo, ny hananany fahendrena sy fahasalamana ary ny anomboany hianatra. Mangataka ny hira 3,900 tia zaza, manolotra rakom-pisaorana ho an'ny sampana vokovoko manga sy rantsana fanantenana ary ho an'ny Sekoly Alahady. Ataontsika izany zao ny hira 3,900. Miderahany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Salamo 1:1. Tanora iray mangataka vavaka amin'ny fiangonana fa hanala fanadinana bakalorea manomboka rampitso. Mangataka ny hira laharana 12:1 eo amin'ny Firana fanampiny. Manolotra rakom-pisaorana 20,000 ariary ho an'ny katekomina miray. Izany hira izany dia alaharintsika meloan'ny tsodrano. Ny hira 3:1 no mantsika ankehitriny. Rakom-pisaorana avy amin'izy teloda noho ny fiakarana kilasy. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ny mpanala bakalorea. Mangataka vavaka ho an'ny fanohizana ny fianarana any Frantsa. Manolotra rakom-pisaorana ho an'ny mpitandrina ary ho an'ny sampady. Ataontsika izany zao ny hira laharana 3:1. Sambatra ny olona izay matahotra ny tompo sady mankasitraka ny didiny indrindra. Salamo 2:1. Tovolahy hiatrika ny fanadinana bakalorea. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana mba hitantanan'Andriamanitra azy, mba hitoetra ao aminy sy hanampy azy hatrany ny fanahy masina ka totosa tsakany sy andavana avokoa ny fanadinana. Manolotra rakom-pisaorana ho an'ny mpitandrina sy ny sampana Sekoly Alahady ary mangataka ny hira laharana 4:1 amin'ny fianarana fanampiny. Anankiroa moa no mangataka ny rio ary hira izay ao alaharintsika melohan'ny toriteny. Ny faharoa, hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalaka lehanao. Hitsinjo anao ny masoko ka nolotsainanao ao. Salamo 2:3. Tovavy iray nala fanadinana bakalorea manomboka rampitso dia mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana
ary ny hira ao amin'ny fiarana fanampy ny faefatramben'ny folandiny voalohany malototra raky fisaorana ho an'ny asan'ny fiangonana. Ny hira fa 7:100 voalohany no mantsika ankehitriny. Reny mpianaka viany iray misaotra ny tompo noho ny valambavaka azony sy ny fitahiny rehetra mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ny olona tsirairay avy ao anatin'ny ankonany, mangataka fiadanam-po sy ny fahazavan-tsaina koa amin'ny zavatra ataony amin'ny herinandro avy io. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny RFF mangataka ny hira 7:100 andininy voalohany ataontsika izao. Fa 7:100 voalohany no mantsika kehitriny. Tsara ny hideran'i Jehova sy ny ankalazany naranao ry avo indrindro. Salamo 2:7 voalohany. Olona iray mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ny zavikeliny izay anala fanadinana rahampitso. Mangataka ny hira fa 7:100 voalohany malotra rakim-pisaorana ho an'ny sampana dorokasy. Ataontsika san'izao ny hira fa 7:100 andininy voalohany. Farandriavana dia ny hira fa 7:7 no mantsika. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaorany naranomasina, misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra. Salamo 7:100 andininy voalohany sy ny faharoa. Reny mpianaka viany iray misaotra an'Andriamanitra noho ny asa vaovao izay nomeny azy ary mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana amin'ny fanatanterahana izany asa izany, ny amin'ny asa fanompoana izay andreketany ary ho an'ireo zanany sy ny fianarany ary no mahaviny izy ireo rehetra. Mba ho feno fitahiana hatrany aneny fiainan'izy ireo mianakavy ary ombany Jesosy Kristy mandrakariva amin'izay rehetra atao. Mangataka ny hira 7:7 malototra rakim-pisaorana ho an'ilay amadrem-pitandrina sy ho an'ny sampana Sekoly Alahady. Ataontsika izany izao ny hira fa 7:7 an'Andriamanitra reny ny voninahitra. Amen. Amen.
fiariavana anolotra ny rakitra. Ataontsika ny hira efa voalahatra. Hiomana amin'ny famakinany teny soratra masina sika tompoko. Hojerentsika ny bokin'ny Salamo. Salamo faraka amin'ny 30, ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo faraka amin'ny 30, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Dia ny filazantsara misoratan'ny Marka, misoratan'ny Matio, toko faraka amin'ny 20, ny andiny fahatelo amin'ny 30 ka hatramin'ny fahaenina amby 70. Ary ny farany dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito, ny andiny faraka amin'ny 50, toko faraka amin'ny 50, asan'ny apôstôly toko fahafito, andiny faraka amin'ny 50 sy ny toko fahavalo ka ny andiny voalohany. Rehefa hita zany dia hiary vavaka isika mialohan'ny hamakina ny tenin'ny tompo. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra teny tonga nofo, hiomana ny handren'ny tenin'ny soratra masinao izay ankehitriny. Satria tsy ny mofo tokoa ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Koa mangataka ny fanainao masina izay aminao ny tsiray avy, na ho anay izay hiain'ny teninao izany, na ho an'izay hamaky sy hitory ny teninao, mba tonga izany ho fanilo sy fanazavana ny lalànay tokoa. Koa esory aminay ny feo rehetra izay manelingelona tsy hahafahanay hiain'ny teninao. Koa mitenena Jehovah fa vonina hiainanao izahay. Amen. Ny salamo. Jehovah, ianao no ialofako. Aoka tsy homenatra akory mandrakizay aho. Fonjeo amin'ny fahamarinanao aho. Atongolany amiko ny sofinao, fangana monjy ahy. Aoka ho vato lampoko fiarovana mafy ianao, sy batery fiarovana amonjena ahy. Fa arambatoko sy batery fiarovana ho ahy ianao, ary noho ny anaranao no hitondranao sy tarinao ahy ianao. Fa ianao no fiarovana mafy ho ahy. Eo an-tananao no atolotro ny fanahiko,
fa efa nanavitra ianao Jehova Andriamanitra ny fahamarinana. Alako izay mivavaka amin'ny sampy fa Jehova kosa no itokiko. Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindraponao fa nahita ny fahantrako ianao ka nahafantatra ny fahorian'ny fanahiko. Ary tsy mba nangijahy teo amin'ny tanan'ny fahavalo fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Ny filazantsarany Matio amin'ny anaran'ny Tompo. Mihaino fanoarana hafa koa. Nisy lehilahy tompotrano nanao tanim-boaloboka dia namefy azy manodidina dia niady famiazana tao anatiny dia nanao tilikambo ary dia nahofany tamin'ny olona mpiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa mby akaiky ny taom-pahavokarana dia naniraka ny mpanompony izy hakany amin'ny mpiasa tany handray ny vokatra. Fa ny mpiasa tany nisambotra ny mpanompony ka ny anankiray nokapohiny ary ny anankiray novonoiny ary ny anankiray notorahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy maro noho ny teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary noho ny farany dia naniraka ny zanany nakany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanjo ny mpiasa tany no nahita ny zanaka dia niresaka hoe ity ny mpandova andeha ho vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy tao ivelan'ny tamboaloboka dia namono azy. Ko raha tonga ny tompon'ny tamboaloboka ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, ataony loza tokoa ny andringanan'izany olon-doza izany. Ary ny tanim-boaloboka dia ahofana amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'ny fotoany avy. Hoy Jesosy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny teo amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilavon'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga masontsika? Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa na zovo no ianjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa reniny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoarana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no nolazainy tamin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataon'ny vahoaka ho mpaminany Jesosy. Ny boky ny asan'ny apôstôly. Ry olona mafiatoka sady tsy voafora fosofina, ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza ny mpaminany izay tsy enjehin-drazanareo? Eny, novonoiny aza izay maminany ny fiavian'ilay marina. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharany anjely azy nefa tsy nankatoy izany. Ary noho nandray izany izy ireo dia lotika amin'ny fony ka nihidy vazana taminy izy. Fa Stefana feno fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsy tadinika indray nirodona taminy dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitorabato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anilan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe Tompo, aza atao elony anie izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nodimandry ary Saoly mba nankasitraka ny namonoana azy koa. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
Araitsangana isika nao ny hira manaraka. Piavana malala ao amin'ny tompo aminareo mandrakarivana eny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio alahady fa 9 ny volana Aogositra taona 2024 araka ny fandaram-potoana ny F.J.K.M dia alahady ny martyra amin'ity anio ity. Manohy isika riavana ny fitazapana amin'ity volana Aogositra ity dia izay fa hitantsika manoloanantsika manao hoe MIORENA amin'ny asa tsara. Araka ny nandara ny FFP izay nanao izao pelikopa amin'ity anio ity rehefa manaraka tsara izany tsika nandarany amin'ity androany alahady martyra dia reto ny pelikopa dia afaka miteny sika hoe asa tsara eo anatrehan'ny tompo koa zany ny fanaovana martyra. Fa inona moa ny atao hoe martyra ato amin'ny soratra masina? Ny fototra dia ny hoe vavolombelona. Kanefa tsy dia tena ilay vavolombelona ao anatiny eo amin'ny fitsarana izay mahazatra antsika loatra fa ilay vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra tsy toa. Horaisitsika riavana anehoana an'izany ny pelikopa izay nivakiana tamintsika teo dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 7 manomboka eo amin'ny 9 faraka amin'ny 10 ka hatramin'ny toko 9 andininy voalohany. Azomena aloha hevitra hoe Stefana vavolombelon'ny tompo izany pelikopa izany. Nahoana nga? Satria sa manambara ny finoany amin'ny fotoan-tsarotra izy sady vonona hiaritra fahoriana hatramin'ny fahafatesana azy. Ndeha raisitsika ilay voalohany riavana ny martyra dia sa manambara ny finoany amin'ny fotoan-tsarotra. Raha jerentsika sokafantsika ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia eo amin'ny toko 9 ny 5 dia voambara ao ny amin'ny hoe Stefana voafidy ho dekona tamin'ny fiangonana kristiana voalohany tamin'izany fotoana izany. Dia araka ny fantatra fa i Stefana dia isan'ny olona izay hitan'ireo kristiana fa feno fanahy sy feno fahendrena. Ary izay nahatonga azy voafidy ho dekona. Ny feno fahendrena dia araka ny ambara eto dia hoe matahotra an'Andriamanitra izy voalohany, faharoa mahay manaja olona, fahatelo manana toe-panaraka an'Andriamanitra. Dia avy hatrany isika dekona dia andray lesona amin'izany hoe dekona feno fanahy sy fahendrena tahaka ny Stefana. Fa manohy isika eo amin'ny pelikopantsika eo ambany eo dia mitantara indray ny amin'ny Stefana efa mifanandrina amin'ireo mpitondra fivavahana jiosy. Ary ireo mpitondra fivavahana jiosy ireo dia manadina ny Stefana, mikitakita amin'ny Stefana, mandrahona any Stefana. Kanefa manoloana an'izany dia naseho an'i Stefana reto zavatra anankiroa reto. Manoloana an'ireo mpitondra fivavahana jiosy ireo. Voalohany dia naseho an'fa hoe martyra izy. Martyra izy ka milaza marina hatramin'ny farany na dia rahona anazy. Faharoa, naseho an'i Stefana
martiory izy ka samy joro vavolombelona mandrakariva noho ny amin'ny tompo. Eo amin'ny 1:15 sy ny 1:20 ao amin'ny oasan'ny apôstôly 7 no atantsika an'izany. Ozy izy Stefana hoe ry olona mafiatoka sady tsy voafora sofina, ianareo manohitra amin'ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataon'ny razanareo ihany. Izany ihany ny ataonareo, iza mimpaminany izay tsy mba nienjehan'ny razanareo, eny no vonoiny aza izay naminany ny amin'ny fiavian'ilay marina, ary mandraka ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Samy laza ny marina ary mijoro vavolombelona mandrakariva noho ny amin'ny tompo. Fa nahoana Stefana ry havana nanao an'izany? Satria azo ny antoka tsara fa ny tompo dia miaraka amin'ny mandrakariva. Ary dia tahaka an'izany mihitsy ry havana amin'ny fahatsapany Davida. Ndao isika hijery ny salamo izay nivakiantsika teo ao anatin'ny perikopantsika ihany, fa tahaka an'izany mihitsy ny fahatsapany Davida io hoe ny tompo dia miaraka amin'ny mandrakariva. Ary tsapany Davida izany eo amin'ny salamo io, fa ao anatin'io no anehoany ny fitarainana nataony rehefa azo mpanenjehana mafy io Davida io. Dia eo amin'ny salamo 130 io no ahitantsika an'izany. Eo amin'ny 1:1-7 maneho ny amin'ny finoany Davida ny amin'ny fifandraisany amin'ny Andriamanitra. Jehovah, ianao ny ialofako, aoka tsy homenatra mandrakizay atongolany amiko ny sofinao, fangahana monjy aoka ho vatolampy fiarovana mafy ho ahy ianao sy batery fiarovana ho ana faram-bato sy batery fiarovana ho ahy ianao. Eo amin'ny 1:4 sy ny 1:5 Davida maneho ny fanantenany ny amin'izay ho ataon'Andriamanitra aminy. Anafaka ahy amin'ny fandrika ratsy izay nanafenany sy amandriany ahy ianao ny fiarovana mafy ho ahy, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko, fa efa nanavitra ahy ianao Jehovah. Eo amin'ny 1:9 ka hatramin'ny 1:5 Davida maneho ny fahatsapan-tenany eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny hafa. Davida sy Stefana mahatoky an'Andriamanitra, manana fanantenana ny amin'Andriamanitra. Dia aoka izany sika kristiana rehetra ry havana amin'ity anio ity sy amin'ny androm-piainantsika ho avy rehetra, hianatra ny Davida isika. Ndehantsika rehetra samy anahaka ny Stefana ilay vavolombelon'ny tompo amin'ny fiazonana ny finoana an Jesosy Kristy. Inona no tokony ataontsika manoloana an'izany ry kristiana havana? Andeha isika hifampirisika ny amin'izay fiheverana samy mba hanao asa tsara avy. Andao samy hanao asa tsara avy ry kristiana havana. Efa nalazaina tamin'ny Vaovaom-piangonana teo zao fa dia tafika masina izany no ataontsika, efa nalazain'ny mpitandrina ny be voay. Hoe tsy anarany fotsiny izany, fa tena be voay mihitsy. Any Ambohipiara ny tafika masina akaiky izay ataontsika, ny ray lavitra dia ny ray akaiky. Any Ambohipiara samy ho tanterantsika. Andao isika samy hifandentana mba samy andeha hamonjy izany tafika masina izany. Fa izany tafika masina izany no entintsika maneho ny finoantsika eo anivon'izao tontolo izao. Ho an'izay tsy mandeha efa nolazaina teo, samy mivavaka, samy Jodasy izany rehefa mandray andraikitra. Aoka olona mahatoky isika any amin'ny rafitra rehetra izay andraisantsika andraikitra any. Aoka olona mahatoky isika amin'ny fiazonana ny teny fiainana. Izay efa nozaraina tamintsika. Mino ary havana fa tena etaetantsika mihitsy izany hoe anana fahasahiana hanambara ny finoantsika eo anivon'izao tontolo izao, androso amin'ny fanoloran-tena. Andeha ataontsika ny Hira 5:7-9:4. Mangatsika ny andro fa hafanahintsika ny fanoloran-tenantsika anao ny asan'ny tompo. 5:7-9:4 anavoazantsika ny fanoloran-tenantsika eo anatrehan'ny tompo. Mitsangana ry havana, andao hira mafy sika, hira marisodrisika, anavoaza ny fanoloran-tenantsika izany eo anatrehan'ny tompo. Jesosy kapitenina izao anio izao, anavaozana indray
ny fanoloran-tenanay. Ny faharoa ry havana afatra ifampaherezantsika amin'izao aladiny martiora izao dia ny hoe ny martiora dia vonina hiaritra fahoriana eny hatramin'ny fahafatesana aza. Teny am-boalohany dia nilaza hoe inona moa ny atao hoe martiora vavolombelona. Eto amin'izao faharoa izao indray dia isitona hevitra isika ny hoe inona ny hevitra finosiny atao hoe martiora raha ny soratra masina. Ny voalohany ny martiora dia olona miaritra fahoriana noho ny finoana mahafototra ao anatiny. Eny hatramin'ny fahafatesana aza dia eretany avokoa izany. Ny faharoa ny martiora dia olona samy joro vavolombelon'ny tompo, mijoro vavolombelon'ny Kristy. Ry havana malala samy hita tao amin'ny Stefanina avokoa izany hevitra roa izay ambarako aminareo izany. Satria fantany fa io Stefana io rehefa voafidy ho diakona izy dia tsapany fa tsy maintsy isy fitsapahana mahery vaika hiatra aminy. Ary dia efa niomana io Stefana io. Efa niomana izy ny amin'izay sedra hitranga rehetra fa izany tokoa mahamartiora azy. Tsy matahotra izy ny amin'ny fanenjehana sy ny famonoana fa izany mahamartiora azy. Ary dia izany mihitsiny io Stefana io. Andeha indray tsika hitodika hijery ny perikôpa anankiray ry havana. Filazantsara ny Jesosy Kristy araka Matio. Fanoarana nataon'i Jesosy no ambarao. Ary ao anatin'izany fanoarana izany ny andraisantsika porofo sy lesona ny amin'izay tokony ho fahavononantsika eo am-panatanterahana ny asan'ny tompo. Fanoarana ihany no lazan'ny tompo ny amin'izay mety hitranga ny amin'ny hira kalefan'Andriamanitra. Fa reny hira kalefan'Andriamanitra ireny anie ry havana rehefa irahana izy dia tahaka ny hoe manana fiainana martiora mihitsy ry zareo rehefa manatanteraka ny andraikiny. Dia jerevantsika tsara eo amin'ny 5:30 fa masika dia masika mihitsy ary tena mamono mahafaty le olona izay mba nametrahana andraikitra nitandrina ny tanim-boaloboka. Dia eo amin'ny 5:30 dia lazainy mihitsy hoe fampijaliana izao atao amin'izao, kapohana izy, torahana vato izy, vonoina mihitsy izy. Ary izay ilay hira kalefan'Andriamanitra. Tena martiora mihitsy reny hira kalefan'Andriamanitra ireny. Io andinin-tsoratra masina io koa ry havana dia fanoarana nataon'i Jesosy ny amin'ny tenany. Io andinin-tsoratra masina izay perikôpantsika ao Matio io fanoarana nataon'i Jesosy dia izany mahatonga eo amin'ny 5:20 sy ny 6:20 rehefa naheno an'izany ny mpisorona sy ny fariseo dia tezitra izy satria fantany fa ny tena ny teneniny amin'izany dia reto fariseo sy mpisorony reto ny teneniny hoe mamono sy mikapoka sy mamono an Jesosy satria Jesosy ilay hiraka izay alefan'Andriamanitra. Jesosy ilay vato fehizoro izay nilavo ny mpanotrano kanefa hoy Jesosy tonga fehizoro indrindra. Inona ny lesona azontsika sotomina amin'ny alalan'izany ry havana. Isika hirak'Andriamanitra rehefa irahan'Andriamanitra natanteraka ny asany dia ndao isika rehetra samy hanana fanantenana mandrakariva ao anatintsika eo am-panatanterahana ny asa tsara izay ataontsika tahaka ny Stefana izay nirahan'Andriamanitra nijoro vavolombelona, tahaka ny Stefana martiora voalohany, tahaka ny Stefana ilay diakona tany amin'ny fiangonana kristiana voalohany. Aokontsika hanana fanantenana, aokontsika tsy hanatahotra fa ny tompony miaraka amintsika. Ny fanantenana ho velona mandrakariva ao anatintsika fa na dia mandahantsika aza ny olona rehetra, mandaho antsika aza ny olona rehetra dia mbola ho avy ny fotoanan'ny tompo ry havana. Mbola ho avy ny tompo ampiseho ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika.
mbola ho avy ny tompo aneo ny fitahiny amin'ny fiainantsika, mbola ho avy ny tompo ampisehoana izany hoe fanambina n'Andriamanitra amin'ny fiainantsika satria isika miorina amin'ny asa tsara izay efa nanondraha ny tompo antsika. Fa ny fanaovana martiora tokoa ry havana dia fahavononana hiaritra amin'ny fahoriana. Hitantsika tsara ary raha salama sy ny namany maro samihafa fa vonona tena hiaritra hatramin'ny fahafatesana azy ary tsy menatra ny amin'izay hoe fitenenandratsy ataon'ny namana satria asa tsara no tanterahana ao anatin'izany. Izany ry havana aza matahotra mihitsy ny amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Rehefa n'Andriamanitra anao hiraka isika aza matahotra manana fanantenana. Na misy aza ny fahasarotana akino amin'ny tompony lalanao ary matoky azy fa ho ataony tanteraka izany. Vonona isika ry havana malala ao amin'ny tompo, vonona isika ary manana fanantenana tsara andeha ho hirak'Andriamanitra. Andeha ataontsika fehana izay andininy faharoa izay ny hira fasivy amby 319 andininy fahatelo. Vonona mandrakariva isika ary manana fahasaina, manana fanantenana ho mpandresy tahaka ny Kristy. Tsangana isika ataontsika amin'ny hafanam-po amin'ny fifaliana sy mafy tsara izany hira sivy amby 319 ny andininy fahatelo izany. Havana malala ao amin'ny tompo amin'ity anio ity isika dia ampirisiana hiorina tsara amin'ny asa tsara fa izany no hatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra mba hatonga amin'ny fiangonana androso sy velatra tsara ho voninahitr'Andriamanitra ka ny etỳ tany ho tahaka ny any an-danitra. Hoy Jesosy amintsika ry havana, hoy Jesosy aminareo rehetra hirak'Andriamanitra. Indro izao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izany teny izany ry havana efa teny fanevany Stefana izany. Teny fanevan'ireo martiora rehetra tany alohantsika tany izany. Raiso teny fanevanao amin'ity anio ity ary teny fanevantsika anoizantsika ny asa tsara mandra-piavon'ny tompo. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Ianao ve mba mieritreritra? Ianao ve tsy mba mieritreritra ary tsy mba mihevitra no toy izany koa? Fanahy masina ny ry havana hiasa ao anatintsika hitahiry izany tenin'Andriamanitra izany mba tonga antsika hanana finoana sy fanantenana mandrakariva. Ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen.
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, God is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. We make it, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Vavaka isika ry havana. Misaotranao mandrakarivo izay ry tompo Andriamanitra io, fa fantatray ny fitiavanao fa meloa mandrakariva ny itiavana ianao. Dindreto izay izay voavinandre ny teninao sy ny afatrao, mitona anay hanahaka anao Kristy sy hanaradia ny Stefana ary hianatra ihany koa izay nataon'i Davida. Olona sa manambara ny finoany na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza, ary olona vonona hiaritra fahoriana eny hatramin'ny fahafatesana. Tompo, dia hitanay sy tsapanay tokoa izany tamin'ireo martiora tany aloha rehetra tany, izay anto mbola hijoroany izao fiangonana hoy izao. Fa raha tsy teo tokoa ny raha izay nalatsaky ireny martioranao ireny Tompo sy ny fahafoizan'ny ainy, dia tsy nisy fitohizan'ny fiainan'ny fiangonana. Kanefa noho izy ireny nanana fahasahiana na ny fahavononana, dia ino mbola velona miasa sy mijoro ny fiangonanao dia le tenanao ety ambany masoandro. Satria samy nitahiry le teninao sy ny afatra hoe indro zaho momba anareo mandrakariva, ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao.
vavaka aminao izay tompo ho an'ny fiangonana, ho an'ireo mpitondra fiangonana, ho an'ireo mpitory ny filazantsara, ho an'ireo handehanao tafika masina rehetra, ho an'ny tobo masina manerana amin'ny Madagasikara, ary ho an'ny akany fitaizana manerana ny nosy. Apetraka feonam-pelantananao ireo tompo, mba vita asa tsara mandrakariva ho anao Kristy, satria izany no anentananao azy ankehitriny. Vavaka aminao izay tompo ho amin'ny fiomanana sy ny fanatanterahana ary ny dio ho any amin'ny synôda lehibe any Sambava. Ametraka izany am-pelantananao zahay Jesosy, ny 12 ka hatramin'ny 14 ny volana Aogositra, mba ho vita soa zany synôda lehibe zany, ary eo ambany fitantananao sy ny fombanao rahateo. Vavaka aminao izay tompo ho an'ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa rehetra, ary ny rafitra izay sitraka ao ajoro hatrany amin'ny foibe ka hatrany amin'ny synodam-paritany, indrindra eto amin'ity fitandremana misy anay ity, mba hatateraka antsakany sy andavany aneo ny fiaina martiora izay ananany mba handrosoany ny fiangonana sy hitarany ambaindain'ny fanjakanao, araky ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana natolotrao. Dia izany indrindra ny atserovanay ireo komity najoronao rehetra tompo hatrany amin'ny foibe momba ity martiora ity, satria mbola miazona hatrany ilay herim-panahy izay entina manao ny asanao, mba ho vita sy ho tanteraka, hisy fahasahiana sy fahavononana hatrany hatrany, tsy any amin'ny foibe izay misy zany komity zany ihany, fa manerana ny fiangonana sy ny fitandremana mijoro rehetra ao amin'ny sahany F.J.K.M. Vavaka aminao izay tompo ho an'ny fiainan'ny fiangonana sy ny kristiana rehetra eto amin'ity fitandremana misy anay ity, ary ny biraon'ny fiangonana, ny mpitandrina izay hiara-iasa amin'izy ireo mandritra n'izany fotoana izay tsy maheo ny mpitandrina izany. Tompo, ity fiangonana Amparibe ity dia fiangonana martiora ihany koa, satria ny ray aman-dreny izay isan'ny nitarika tao anatin'izany fotoan-tsarotra izany dia nahajoro martioranao, sary ary volona tamin'ny fotoanandro, ary dia izany mbola iazonanay koa ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana anao, ka asahinay sy anananay fahavononana hijoro mandrakariva ka mpandroso sy hanitatra ny ambaindain'ny fanjakanao eto amin'ity fitandremana misy anay ity. Vavaka aminao izay tompo ho an'ireo izay andehana tanteraka tafika masina sy ny mpiantafika rehetra, ary ny fiangonana izay hanoana azy amam-bavaka sy hanoana azy koa amin'ny fitaovana sy ny vola. Apetraka feonam-pelantananao zany tompo, etseo zahay fa izay tsy mandeha dia manoana, ary zany ny fiainana eto tompo, mba hatonga ny asanao vita ary mba hatanterahany mpiantafika tsy misy fierik-kerena miakaviana miakavanana, fa tahaka ny hira izay nasandratra teo dia toy izany no hatanterahany asa. Vavaka aminao izay tompo ho an'ny rafitra rehetra mankalaza anao Andriamanitra no ny 20 taona sy ny 17 taona ny asany teto amin'ity fiangonana misy anay ity. Apetraka feonam-pelantananao izy ireo, mba havita tsara izany, na dia eo azy zao fotoan-tsarotra lalovana maneran'izao tontolo izao sy eto amin'ity nosonazanay ity izao, ho vita soa avokoa ane izay mba niriana sy ny kendrena rehetra. Toy izany ny komity ny fahakalazana anao Andriamanitra no ny 100 taona ny fiangonana, mba havita sy tokony hahatsapany tsirairay izay miara-mivavaka eto izy, fa tena niara-niombona sy niara-nakalazanao tokoa zahay, na dia tao aza ny fotoan-tsarotra. Apetraka feonam-pelantananao tompo, ireo olona
zay tsy afa-papiray raha amina ihany any atsimo tratra ny kere dia mitondra mbavaka azy ireo zahay na dia nona aza ny kibo zay tony ny asa maritiora zay atao mipaka mivatana sy ny nofo dia omba azy sy jery azy ianao tompo hitodika aminao ka mba hatsiaro fa ianao tompo mahery tsy mamela azy io irery zay fikambanana sy fiangonana ary zay mahatsiaro izany havana ny atsimo izany dia ho tahinao mba samy havita arak'izay tandrifiny azy avy ho levina sy ho fongotra miandalana ny tompo ity aretin-dratsy coronavirus ity ary na ny variant zay tranga azy dia botenao sy ho levoninao avokoa hitoy hatrany eny ny fiainan'ny fiangonana mamakivaky ty taona raika amby 20 ity ary apetraka Feon-javamaneno mba handrosony ary anatanterahany ny asa tsara rehetra manana ny fikasany izay ary efa manomboka izany tompo dia ny fanatotosana ny trano atsimo apetraka Feon-javamaneno ny fanatanterahana ny asa manontolo olombelona no mikasa tompo fa ny fahatanterahany dia anao Andriamanitra zay momba ny fiangonana anao ary momba ny mpiasa rehetra zay manatanteraka ny raharaha rehetra ao vavaka aminao zay tompo ho an'ny kristiana rehetra zanaky ty fiangonana ity na ny eto atoerana zany na ny any am-pelezana any ampitan-dranomasina any omba azy ireo anao ka nanan'izy ireo fahasahina mijoro ho anao hatrany mba ho maritiora ny finoana manerana izao tontolo izao vavaka aminao zay tompo ho an'izay sahirana ho an'ireo tsy salama ho an'ireo manamanjo anyme azy fiononany ianao sy faherezana anyme azy fahasitranany ianao sy fahasalamana ary anyme azy vahaolana ianao ivoany ho mpandresy amin'izay mianjady aminy vavaka aminao zay tompo ho an'izay manana ataka manokana rehetra amaly vavaka amin'ny fotoana zay sitraka ao ianao ka mamety ny fiainan'izy ireo ahatsapany fa Andriamanitra mijery mandinika ny vosiny fonao ny fanireny sy ny fikasany eny ny fanaovany mihitsy aza vavaka aminao zay tompo ho an'ireo mpanomponao rehetra zay niomana fatratra tokoa namakivaky ty taona 2020 ity ny amin'izany fanadinana ara-panjakana bakaloria zany anomboka rapito zany tompo dia apetraka eo am-pelatananao ny mpianakavy amin'ny finoana rehetra zanaky ty fitandremana ity sy zahay menakavy mba samy atsara itondram-bavaka ametraka eo am-pelatananao manomboka ny alatsinainka hatramin'ny alakamisy eny ny fotoana hitsarahana ny fanadinana sy ny fivoahany tompo omby ireo madinika mino anao ireo ianao anyme azy fahatoniana anyme azy fahasalamana tsara anyme azy fitadidiana anyme azy saina matsilo ary ianao tompo no hijery sy hitsimbonazika mbola ampahery azy ao anatin'ny fotoam-piadiana fa ny zanaka ao sy ny asan'ny tananao dia adidinao ataovy matoky ianao izy ireo ary mentehitra aminao ampiasa ny fanomezam-pahasoavana zay natolotra ho azy ny fanirian'ny fiangonana tompo ao dia nisatroan'izy ireo nisatrobolinahitry ny fahafaham-panadinana eny vavaka izay ho an'ireo madinika mino anao ireo vavaka aminao zay tompo ho an'ireo mbola hanao fanadinana samy hafa apetraka Feon-javamanenao zay mbola hanao fanadinana samy hafa any amin'ny toerana fianarany any mba samy havita soa avokoa ary andray valiny mivavaka zay ataony sy izay nataony fiangonana ho azy vavaka aminao zay tompo ho an'ireo mpanomponao zay afaka fanadinana ara-panjakana ihany koa sy ny hoaviny ary ny fanohizany zany fianarany zany apetraka Feon-javamanenao izy ireo tompo satria tabisy ireharehan'ny fiangonana ary manefy ny hoaviny ianao satria ireny lodimy sy fara ary tany ketsany ity fiangonana ity
mbola hitondra sy hanoy hatrany ny asa masina sy ny asa tsara zay ho tanterahana mba ho vita sy hahatanteraka ny tanjona izay kendrenany reny mpanomponao kely ireny eny mahatsiaro zay tompo fa na ny tsy afaka fanadinana azy dia mbola tsy ho kivy ary tsy ho ketraka fa mbola hananariso-po sy finiavana fahazotoana ary mbola matoky fa manana anjara fahafahana ao aminao ihany izy na dia tsy tamin'ity taonyity aza dia irinay anana farisihana tranika azoto ireny ka omenao azy ny valim-pandresena tolotra ho azy amin'ny fotoana izay mamity izany vavaka aminao izay tompo ho an'ny mpanomponao zay mangataka vavaka amin'ny fiangonana mba ho vita hatramin'ny farany ny trano izay natomboka Jesosy manateny izay fa omba azy ireo ianao ary anome azy zavatra rehetra izay mety hahatanteraka sy ahatomombana alavorary izany fanaovana trano izany ary matoky ny famondraponao izay satria efa napetraka teo am-pelantananao teny am-piandohany izany ary mino izay fa hatramin'ny farany dia miaraka amin'izy ireo hatrany ianao sady momba no mitahy ary manambona ihany koa tompo vavaka aminao izay ho an'ny mpanomponao izay manavao ny fanoloran-tenany ho anao tompo mahery ankinina eo am-pelantananao izany satria rehefa ianao tompo no miazona anay dia tsy mba misy mahasaraka anay satria tsisy arombaka izay rehetra eo am-pelantananao ka dia akinina eo am-pelantananao tompo izany mpanomponao izany mba aharitra amin'ny fanompoana sy ny fanoloran-tena tsara mba havita asa tsara ho an'ny fiangonana dia ilay tenanao ety ambany masoandro izany vavaka aminao izay tompo ho an'ny mpanomponao izay natsiaro fa sitrana tamin'ny aretina ary mitondra-bavaka ihany koa ny ankohonany ametraka izany eo am-pelantananao izay mba tsy hiverina amin'ny rofo sy ny aretina fa fahasalamana tanjaka sy hery-kosa no atafinao izany mpanomponao izany sy ny tahianao ny ankohonany ka atserovany fa marina teo amin'ny fiainany tokoa ny nambarany Josoa hoe fa izaho sy ny ankohonako dia anompo an' Jehovah izahay ka nandray ny fitahiana tsara avy aminao vavaka aminao izay tompo ho an'ny mpanomponao izay nisonitra kilasy sy ny hoaviny rehetra ary zay mety ho fanadinana ho atrehany koa amin'ny hoavy omba azy ianao ka hita izay hataony rehetra ka anatsara izany mandrakariva mpanomponao izay anao batisa ny zanany ary koa ny fahatelo taona n'izany mpanompo-kelinao izany apetraka eo am-pelantananao mpamonjy eo fantatray fa ianao ny fanandray an-tanana ny zaza satria ianao tompo mahery dia tia ny ankizy madinika ary tsy sitraka ao mihitsy ny sakanana azy ireny tsy handray ny fahasoavanao dia ataovy tanteraka izany amin'ity ora sy fotoana anatanterahana fanompoam-pivavahana ity vavaka aminao izay tompo ho an'ny mpanomponao izay anao zavatra amin'io herinandro io efa napetra ny teo am-pelantananao izany ka dia omeo fahazavan-tsaina izy Jesosy mba aizany manatanteraka eo am-piarahana aminao sy fiankinana aminao ny zavatra izay totosainy rehetra mba izy fa ombiazana fifaliana ary valy ny mahafatrapo fa toy ny asa tsara atao eo anatrehanao izany zavatra tanterahana izany tompo io ny mpanomponao izay nahazo asa vaovao ary koa mba te hitoetra tsara amin'ny asa fanompoana anao ary mametraka ny zanany sy ny ankonany manontolo eo am-pelantananao vangio amin'ny famondram-ponao izany mpanompo-kelinao izany Jesosy mba hatsiaro hoe tsy adininao izy akory fa tsaroanao mandrakariva ary efa santatry ny fitahinao ny fanomezanao azy zany asa vaovao zany fantatra tompo mbola maro ny ataka tiana hiasandra eo anatrehanao kanefa tompo ianao efa mahalala zay mahasoa ny fiainanay ka zay tsy voatony ny vavanay dia taterao aminay fa zao vavaka izao dia akambanay sady farananay mba ho amboara tokana eo anatrehanao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay Ozea any an-danitra ho amasinany eny anaranao
ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitrapon'A ety tany ho tahaka ny eny an-danitra menenizy anazazo anay ary mamelana elokay tahaka ny milana izay meloka taminay aza mitondranay ny fahampana manafana ny ratsy anao ny fanjakana sy nyhery ary ny voninahitra mandritray amen. Tonga eo amin'ny fotoana asa vavolombelona isika riavana anakory ny asa vavolombelona drentsika ny sakramentany batisa sy ny fanorahana rompanompon'Andriamanitra andeha antafika anatanteraka izany asa masina izany. Ny hira valo sy valonjato ny andininy voalohany no tanterantsika dia mangataka ireo mpanompon'Andriamanitra izay manana ny fikasana tsara anolotra ny zanany ho an'ny tompo amin'ny alalan'ny sakramentany batisa hiakatra aty anaty alitara. Malalo amin'ny tompo ampifaliana lehibe no andraisantsika namantsika manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Eno ary ny tenin'i Jesosy tompo anorenany fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ko mandihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro zaho momba anareo mandragariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Avelao ny zaza anatonay ary azara rano fa nytoa azy ny fanjaka an'Andriamanitra lazaiko aminareo marina dia marina tokoa na zovy no tsy handray ny fanjaka an'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory ary nitrotro azy izy tena metra tanana taminy ka nitsodrano azy. Ho koa ny soratra masina fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy fa na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany indrindra ary ray mandray niteraka sy mpiantoka ny zaza misy fanekena ataonareo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Mangataka ny fiangonana riavana hitsangana ho vavolombelona ny fanekena taterahin' reto mpanompon'Andriamanitra ireto amin'ny anaran'ny tompo. Fanekena nataonay teo izahay ka manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika ekenany ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra manotoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zaza amin'ny andro fiainana rehetra. Ekenay nanatanteraka ny fiangonana amin'ny zaza ny fitazaina rehetra araka ny filazantsara tokony atao mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoava-dehibe niraisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekenan'i Jesosy tompo mba ahazoany hery handavany asan'ny satana rehetra. Monina hivavaka ho azy ary hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra Sekoly Alahady. Ekenay ny hampianatra azy ny amin'izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny ataona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Amen. Efa ren'Andriamanitra izao ny fanekena izay nataonareo matoky azy fa ny herin'ny tompo dia tanterahany amin'ny fahalemena. Isika fiangonana rehetra iandriko riavana dia tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra no raisitsika. Kaokary isika ampiombona ny foa mampanahintsika hitondram-bavaka
izao fanatanterahana ity sakrameta ity izao. Ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra raitsotoa, Andriamanitra ty dia tianay tokoa ianao. Ary io fitiavanao io tompo ao, velo isan'andro ny fitiavana ianao. Dia tsaroanay tokoa zao ny didinao ry Jesosy Kristy tomponay, sy ny teny fampanantenana nomenao tamin'ny nanorenanao ity sakrameta ny batisa ity. Mitalao aminao zay, manatrehanay. Ary eo ka ny fanainao masina, anome hery ny asa izay tanterahany atao mpanaovany zao batisa zao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ihany ity tompo ao, ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao aminao ny zao ry Kristy mpamonjy eo. Reto zaza atao batisy reto anie, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ka dia ampitafino zanakao izy, ary ampiray endrika aminy no ny asan'ny fanainao masina izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Sotra mpamonjy eo. Amen. Aina aby. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ramananarivo hamy. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mbola hivavaka isika fiangonana. Tompo tsy mitsara ny misotranao, fa ny fahasoavanao no fahatanterahany zavatra rehetra. Fikasana sy fanondrena fa ianao kosa ny fahatanterahany atao rehetra. Ndreo ny mpanomponao tompo, nandray ny fahasoavanao. Irizo mba ny fitahinao tompo, ireo zaza madinika izay nandray izao sakrameta ny batisa izao, mba hitombo teny, hitombo saina, hitombo fanahy, hitombo fitia aminao Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ary ho tabisy ho reharehan'ny fiangonana amin'ny ho azy. Toy izany koa apetraka feno ampelantananao reto ray aman-dreny sy mpiantoka ny zaza, mba handray tanteraka izay fitezana sy fanabeazana mahomby, ary hahavita tsara ny fanekena izay nataony teo anatrehanao sy eo anatrehan'ireto fiangonana ireto. Ary ny fiangonanao tompo ao, aza vely raviravin-tanana amin'ny zaza vita batisa rehetra, fa entano andray ny andraikitra tandrify amin'izay fitondrana ny zaza vita batisa ho ao aminao Kristy mpamonjy. Rehefa ianao moa tompo ny asa, iza no asakan'izany, ary zany mitoko sy fanantenanay ho an'ny zaza vita batisa rehetra eo amin'ny fiangonana. Amin'ny anaranao Jesosy, nentinay manetsy manao izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Zao no teny izay ho atolotra ho atsika, izay azo lazaina fa hiandraikitra sy antsoroka ny adidy manandraikitra masina ny amin'ireto zaza vita batisa ireto sy ny zaza izay nandray izany fahasoavan'izany. Anaka, aza matahotra fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ahianao, ko mandiana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Amonjy ny toerany reto mpanompon'Andriamanitra reto a, dia avy hatrany koa isika dia hiditra eo amin'ny fotoam-panorahana ireo mpanompon'Andriamanitra andeha hiantafika. Ny Hira 8:300 ny andininy voalohany apitsika ny andininy faharoa, satria reto ivoaka hiditra ihany koa. Dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho aminareo. Hira 8:300
voalohany rahan'ny fiangonana ianareo amonjy toerana ary ireo mpiatafika kosa hiakatra ety amin'ny alitara. Havana-manano ny tompo tsy zavatra bitika eo ny fiainan'ny fiangonana fa isany lehibe sady goavana ny fotoana izay hitondranam-bavaka ary koa anatanterana izao fanorana mpiantafika izao satria azo lazaina fa eo izay asa atao hoe asa tsara tanterahana na asa anehoana ny fiainana mahamartio dia isy eny ao anatin'izany ity fanatanterahana tafika masina ity. Ny fanatanterahana ny tafika masina arak'izany ambarantsika izany ry havana dia miara-mila ny Kristy mandeha manatanteraka ady ary ady mivantana amin'izao tontolo izao. Noho izany indrindra raisy ny fiangonana zava-dehibe izany mba hanokanana fotoana manokana hitondranam-bavaka anrahana ireto mpiatafika ireto. Koa dia izao no teny soratra masina izay atolotra ho anareo mpiatafika izay sahy sady volony araka ny teny sy ny afatra ny soratra masina teo izay niseho tao amin'ny Stefana, hita tao amin'ny Davida ary fantatra tamin'ireo martyra maro izay hita ara-tantara sy fantatra teo amin'ny fiainany ary
miaina antsika teto amin'ity fitandremana Amparibe famonjena ity koa zany satria dadabe ray mamonjy dia izy ny azo natsoina ihany koa hoe martira ny finoana izay niazona tsara ny Jesosy Kristy teo amin'ny fiainana. Izao no teny raha vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra izay olona malala ny feo mahafaly. Jehova amin'ny fahazavan'ny tavanao no andianany. Ny anaranao Jehova no ifaliny mandrakariva ary ny fahamarinanao no isandratany. Fa izay mahatoky an' Jehova no sambatra koa mahireza sy mahatanja. Aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehova Andriamanitra ao amin'ny zavatra rehetra dia any amin'izay alehanao. Ko amin'izany mahireza sy mahatanja. Mahifahabe amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy ho foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Andeha hitsangansika fiangonana riavana hitondram-bavaka ireto mpiantafika solo tenantsika andeha hitory ny filazantsara ny Kristy any Bevoay sy any amin'ny fiangonana miara-mandroso amintsika hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonano, ianao lay mitarika sy momba ny mpiantafika andeha anatotosa ny asanao any amin'ireo toerana izay efa nosoritany fiangonana fanatanterahany amin'ity taona ity. Mpamonjy eo, tsy miafina aminao fa hamakivaky lalan-tsarotra izy ireo. Andihy zavatra izay azo heverina fa tsy mora ary tsy mahazatra amin'ny fiainany isan'andro, kanefa dia tsy maintsy hijorony, tsy maintsy ho tanterahany, tsy maintsy hataony. Dia ianao Tompo no elo lalana azy ireo. Ianao Tompo no hiasa izay akasitrahanao, na ny fikasany na ny fanaovany. Ianao Tompo ameny ny fo amampanany amin'ny alalan'ny fanenao masina mba hananandrisim-po ary hijorony amin'ny fahasahiana sy ny fahavononana hahavity izany asa izany. Tompo, hijoro eto koa ny fiangonana izay maneho fahavononana fa izay tsy mandeha dia manohana sy manampy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitaovana, eny eo amin'ny arabola ihany koa aza. Mpamonjy eo, tahio zahay, ahatsiaro izany mandrakariva, tahio zahay, ho resy lahatra izany isan'andro, tahio zahay, ametraka izany ho fiainanay satria tsy hafa izay reto fa tena iray ihany ao aminao Kristy mpamonjy. Tompo, samy havita izay tandrifiny, samy handray izay heverina fa hahavitahany izany asa izany ane izahay rehetra izao. Ka le fanainao masina no ampiray fo saina fanahinay hahavitahanay izany asa izany. Satria fantatray fa tsy foana tsy akory izay fikelizana iaina ao aminao Kristy, fa izay rehetra ataonay dia ianao Tompony miamboninahitra, ka ny fifaliana dia ampitoero aminay tsirairay avy. Fa amin'ny anaranao Tompo mahery, lentinay manitry manao izao vavaka izao. Misaotra Tompo. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Izao ary nitsodrany tononona ho anareo ahatatarahanareo ny asa, anananareo fahavononana ary koa anananareo fahatokiana fa ny Tompo ny momba anareo, miaraka aminareo, tsy mamela anareo irery fa eo anilanareo mandrakariva. Raiso ditsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo ane ny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ane ny Tompo ka hamindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane ny Tompo dia hanome anareo ny fiadanany. Mandehana amin'izao herinao izao ary mandehana amin'ny fifaliana sy ny fahavononana ary amin'ny fahatokiana lay Tompo miaradia aminareo sy momba anareo hatrany. Amen. Amonjy ny toeran'ireo mpanompon'Andriamanitra ry havana ny Hira 13
ny andininy ny voalohany sy ny faharoa no taterahantsika koa fandraisan'ny mpitandrina tanana anareo satria moa tsy mbola azo tanterahana zany a dia nangatanana isika izao a pastera manangatanana eto amin'ity micro ty dia nareo manangatanana mitodika makaty amin'ny alitara omba nareo aneny tompo amintsika melohany amaranantsika ny fotoana ny voalohany a dia aoriana n'izao fampopavahana zao a dia isy ny asa sy fampahirezana ny faharoa dia ny fanohanantsika ireny mpiantafika ireny araky ny mahazatra antsika sy fiainantsika moa dia ny hoe zay tsy mandeha manohana ka dia toanantsika sady toanantsika mivavaka izy a mandritry ny fotoana natanterahany izany tafika masiny zany a ary toanantsika koa ara-pitaovana sy vola mba hahafahany mamita tsy mierikerika hoe ampy veniny nentina sa tsy ampy fa dia mba ho vita soa tahaka ny dekona moa zay tsy mandeha miofana dia miantoka gote dia toy izay koa no ataontsika hoe zay tsy mandeha mitafika manohana ka dia antenaina fa andray anjara amin'izany sika makao amin'ny efitrano ato atsimo ato sika dia manatanteraka izany raha tsy niomantsika dia afaka miteny eo hoe hoavy a tsy hoela izany zavatra zany a tsy takaneny zalalo fa hoavy tsy hoely hoavy tsy hoela amarana ny fotoana sika riavana hitsanganysika anao ny hira zay voalahatra ary aorianan'izay tsika dia anonona ny tondro zotra ny fiangonana ary andray ny tsodrano Cha
anaran'ny tompo ao isika fahamadinika mpamofitiavana sy tsara ho tanteraka aminareo ny anjondrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Mahiriza ka mahifa ary Jehovah Andriamanitra ny omba izay tsara. Amen. Vavaka mangina ao am-ponareo. Ho an'Andriamanitra ireriana eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny